Tanora sy ny fandrarana zay fa rehefa tsy ampy ny fanohanana amin'ny sehatry ny fandrarana sy ny famoronana asa dia tafajoboka anatin'ny fidorohana zava-mahadomelona ny tanora. Raha ity fanadiadiana manaraka ity, lehilahy iray azo Anosobe no sarony mpitandro ny filaminana niaraka tamina rongony. 7 kilao taorian'ny antso nataona olona tsara sitrapo. Ny rongony sy ny zava-mahadomelona izay efa miparitaka ao Anosobe raha ny fanazavana ary betsaka ireo tanora miroboka amin'ny fifohana sy ny fidorohan'izany. Gaeton Andriatsilavo. Tovolahy iray avy ao amin'ny port Ankify niditra tao Anosobe no sarin'ny polisy-pirenena teo amin'ny port Herville. Nitondra rongony 530 paquet, milanja 7 kilao. Ankoatra ny paikady sy ny fomba fiasa vaovao napetraky ny mpitandro filaminana, efa samy antso sy manome vaovao marim-pototra sy ara-potoana ny vahoaka ao an-toerana, indrindra ny resaka zava-mahadomelona, izay efa manimba ny tanora. Efa maro ireo tanora voaeritreriny, lasa adala ary koa miteraka tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiarahamonina ny rongony. Nataony velam-pantika niaraka amin'ny polisy mpora dia nosavana io lehilahy io dia tratra araka ny teneniko teo io rongony zay misy fonosana 530. Eto zany dia isorana be da be ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka amin'ny fanomezana vaovao ary izay nefa iangaviana ny vahoaka matetika mihitsy hoe mba hisy fandriam-pahalemana eto tampon-tanàna Anosobe dia mangataka fiaraha-miasa ny mpitandro ny filaminana ka dia isorana ny olona tsara sitrapoa nanome an'izao renseignement mba nafahanay misambotra ny olona. Eto koa dia manentana antsika ray aman-dreny rehetrarehetra rongatra be zany ny olona mpivarotra ny rongony io ka dia entanitsika mba hiara-iasa ampitandro filaminana hanome vaovao araka ny teneniko teo mba ahafahantsika miaro ny zanatsika tsy ho tonga amin'ny fidorohana zava-mahadomelona. Eo am-piandrasana ny fanomezan-dalana avy amin'ny fitsarana, ahafahana mandoro ireo rongony tratra ireo, mitoy ny famotorana lalin-dalana kokoa ataon'ny polisy-pirenena, ahafantarana izay miara-miasa amin'ity tovolahy ity. Tafiditra anatin'izany ireo mpivarotra, ireo mpividy, ny mpamokatra, ary indrindra ny mpitatitra. No atevenina ihany koa ny polisy ao an-toerana, ny fanaraha-maso eny amin'ny port, ka tsy maintsy savaina avokoa izay rehetra mampiaya. Tsy ny ao Anosobe ihany, miparitaka ny rongony sy ny zava-mahadomelona eto amintsika amin'izao fotoana. Vaomaly ohatra, lehilahy miisa 3 ao Mandraka namboly zanaka rongony miisa 107 fototra no tratehaky ny mpitandro filaminana, ka ny 10 fototra efa naniry tamin'ny tany, raha mbola tao anaty sase kosa ny pepinière 300 isa izay milanja 30 kilao. Raha ny fanazavana, samy monina ao Mandraka avokoa ireo olona 3 tratra ireo, ary mpamatsy rongony jiolahy mpamaky trano eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina.